Fitiavana ndray tompoko lasy tovavy izy dia nitokatranao zao takarivan'ny alatsinainy fahatelo ambin'ny folo ny volana martsa 2024 izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv koa manasana ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany mahakasika ny resaka toetrandro indrindra ry dia mbola tsy misy atahorana ary tsy mbola feno ny fepetra azaholay andro ratsy ny anarana hoe Fernando raha ho an'ny Madagasikara hoy ny sampana mpamatatra ny mety ny toetrandro etsy Ampandrinomby raha ny nambaran'izy ireo dia ao anatin'ny andro fahavaratra isika amin'izao ka mbola isy ny ranonorana izay ilatsaka ao anatin'ny andro maromaro. Tsy atahorana azo an'i Madagasikara ilay andro ratsy Fernando. Mbola lavitra dia lavitra norontsiraka ny misy azy ary firavinaina tsy andalo eto Madagasikara raha ny fanazavana. Tsy misy ny fiatraikana amin'ny toetry ny andro izany. Fernando aloha dia mbola tsy nisy atreto aloha satria tsy nahazo anarana mihitsy izy hatramin'izao fa mijanona andro ratsy ihany izy dia fa lasa lavitra moa izy iny fa any atsimatsinanan'i Madagasikara any izany hoe tsy nisy fiatraikany mihitsy zany fandalovany tamin'ny Océan Indien teto amin'ny faritry ny mositsika. Mikasika cyclone zany dia ny fahitana fa somary mafana be ato amin'ny canal de Mozambique ato ambony dia ambony koa ny hafanan'ny ranomasina dia tsara ranomasina zany ato amin'ny canal de Mozambique ato satria mety hisy fiforonana projet zany mety misy andro ratsy forona zany fa mbola atreto aloha dia mbola tsy misy an'izay fa ho tsara ranomasina zany ao amin'ny canal de Mozambique ao any amin'ny faraparan'ny herinandro any. Itsy ankilany anefa dia manambara ny sampany rahampamantatra ny toetrandro fa dia mbola ho afoana ny orana mandritra ny 5 andro avy izao no ny andro fahavaratra no anton'izany. Mahakasika amin'ny toetrandrontsika amin'ity herinandro ity zany dia saika volinandro fahavaratra moa zany no mandrafitra ny toetrandrontsika zany hoe amin'ny lafiny teknika dia hoe système dépressionnaire zany hoe somary midina zany ny tsindrin'ny atmosfera. Ny vokatr'izay dia saika mandritra ny 5 andro eo zany dia saika azo orana avokoa Madagasikara manontolo afatsy ny faritra androa iny dia faritra atsimo andrefana ary ny faritry menabe. Zay zany saika mamaritra ny androntsika amin'ity 5 andro avy ity. Zany hoe Antananarivo dia saika azo orana foantsika araka ny vinavina ny volakandro sy ny alina zany. Ny marifana moa zay hoe dangy somary maka endrika dangiorana zany somary any fikevoka ihany zany maripana mandritra izay 5 andro zay. Zany hoe ny ambony indrindra raha hita amin'ny faritany Antananarivo dia any amin'ny 20 degré Celsius any, ny ambany indrindra dia manodididina amin'ny 7 degré Celsius eto Antananarivo zany. Ny amorontsiraka moa dia saika mbola mihoatra ny 30 degré Celsius avokoa ny maripana amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana dia voalaza fa isy ny fiakarana eo amin'ny maripana, ny anton'izany dia noho ny toetrandro izay ny tany korana.